Miaraba antsika rehetra tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Izao zay mijoro hitondra ny tenin'Andriamanitra na ny afatra natao anareo de tsy iza akory fa pasteur Adolphe Randrianevravelona avy amin'ny fiangonana Refy. Ny toerana tena anaovako ny asan'Andriamanitra de ao amin'ny Refy, Andondrakely, Antananarivo. Ny frarintso entiko anareo am'ty androandroany ity de izao: hitoetra ao aminareo ane le fiadanana zay nambarany anjely tamin'ny fotoanandro natokavan Jesosy tety ambonin'ny tany, sy lay fiadanana nambarany Jesosy Kristy fonizy nandalo tety ambonin'ny tany. Ho tanteraka aminareo tokoa izany fiadanana izany amin'ny alalan'ny zao afatra entiko zao, raha toka ekenareo sy raisinareo ary inonareo zao teny toriko sy ambarako izao. Eny ary tompoko, hitondra ny tenin'Andriamanitra ho anareo am'izay aza ny tenako. Tenin'Andriamanitra zay arahana fanasitranana ny marary, zany hoe tonga de mino avy hatrany ianareo fa raha marary ao anaty zao teny toriko sy ambarako zao de izerin'Andriamanitra etefany aminareo ka ho sitrana ianareo na inona zany aretiny zany. Hitondra tenin'Andriamanitra ho anareo ihany koa ao, tenin'Andriamanitra zay arahana fanafahana. Fa manina moa ny olona no mila fanafahana? Mila fanafahana izy satria misy hery mamatotra ny fiainana, herina fanaratsy na herina devoly. De amin'ny alala zao tenin'Andriamanitra toriko zao de hiasa Andriamanitra dia andefa ny heriny anafakanao am'zany hery ratsy mamatotra anao zany izy. No zany indrindra tompoko, de mitona anareo tsirary avy isabatan'olona zay mahita sy mandray ahy amty androandroany ety ao mba iaino tsara ny afatra entiko, angila tsofina tsara ny amin'ny afatra entiko, ary indrindrindrindra ny ino an'zany afatra entiko zany. Zao matsy raha ny zava-misy ao anaty ty baiboly ity dia mihetsika amin'ny alalany finoana zay ananany olona ny tompoandriamanitra na Jesosy Kristy tompo. Tsy manao zavatra mihoatra ny finoanao izy, fa zay inonao ihany no ho amarininy sy ataony tanteraka eo amin'ny fiainanao. Zany no antony mahatonga Jesosy rehefa nisy olona tonga teo aminy, olona marary na olona mitady vahaolana, de zao foana teny nataony Jesosy hoe tonga avy aminao arak'izay inonao, na hoe lehibe ny finoanao ka dia tonga avy aminao arak'izay inonao. Mitena zany rehetra zany mantsy aho satria miasa amin'ny alalan'ny teny zay toriana tahako zao ny tompoandriamanitra. Miasa manasitrana ary miasa mitondra fanafahana ihany koa, ary miasa mitondra fitahina lehibe ka engany ampitola gaganao zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao ao anatin'izao fotoana anambarako ny tenin'Andriamanitra zao. Ambony zany io Andriamanitra zay nahary lanitra sy ny tany io, le nahary antsika zanak'olombelona, de tsy miova izy, fa izy lay Andriamanitra fahiny de mbola izy ihany no Andriamanitra ankehitriny, ary mbola Andriamanitra mandrakizay. Tsy miova tahak'izany akeo Jesosy Kristy zanany le nomeny antsika zanak'olombelona. Tsy miova ny fanahy masina, ary tsy miova ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra ato anatin'ity baiboly ety an-tanako ity. Ka izao azy hitondra ny afatra ao, fa mialohan'ny tondrako ny afatra de andao tsika rehetra aloha mbola hiaraka anao hira, araka teniko taminareo hira fanaonay ao amin'ny fiangonana misy anay, zao hira alefanay zao de hiaraka anao hira isika. Mino fa ainao ihany, ainao tokoa, ainao zany hira alefanay zany. Aorianany hira dia
anokana fotoana anaovana vavaka isika ka metraka ny fotoana ray matolo zay andrenesanao tenyandriamanitra ho fotoana voatan'andriamanitra raha soa raha fahasoavana tompoko de ilazany jesosy sika hoe sakafo maso foky jesosy a sokafiny maso ny foto sokafiny maso ny fo de ahitanao tokoa zay andrany tsy hoanganangana arirarira fa tena iona aminao jesosy a mbola ira ihany zay hoe sokafo masofonay sokafiny maso ny fo de ahitanao mbola iaraka ira miredona ihany zay jesosy sakafo masofonay sokafiny maso ny foko sokafiny maso ny foko ahitako voninahitra ahitako falebiazanao ahitako fahatsaranao eo amin'ny fiainako jesosy mbola ira ihany zay hoe sakafo maso ny foko sokafiny maso ny foko sokafiny maso ny foko de ahitany fahagaganao ary iainao anatin'izany ary ahitanao isandratra eo amin'ny fiainanay ahitanao isandratra eo amin'ny seza fiandriananao erinao no eriko iantsy masina ahitanao isandratra jesosy eo amin'ny fiandriananao sokafo masofonay sokafiny maso ny foto sokafiny maso ny fo de ahitanao sokafo jesosy zany a masofananay rehetra mihitsy de ahitany fiasanao ahitany herinao magaga eo amin'ny fiainanay ahitanao isandratra jesosy ahitanao isandratra eo amin'ny seza fiandriananao erinao no eriko iantsy masina masina ahitanao isandratra eo amin'ny seza ahitanao isandratra eo amin'ny fiandriananao eo amin'ny fiainanao amen erinao no eriko iantsy masina ahitanao isandratra tompo ahitanao isandratra eo amin'ny seza fiandriananao erinao no eriko iantsy masina masina ianao lay masina indrindra de ahitan'izany famasinanao zany zay atsy hoe ahita fotsiny fa andray tahaka ny zakaiosy andray fanovana andray fiainana vaovao eo anatrehan'ny famasinanao masina 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 masina
masina loatra ianao jesosy kanefa anao famindraponao hiavaky ny ahitanao zay masina masina ahitanao isandratra jesosy eo ampiantrananao ahitanao isandratra eo amseza ampiantrananao dia antsay ao anatin'izany am'le tontolo hafa mihitsy amen ahitanao isandratra eo amseza vola ira yazane masina masina tena te ahitanao sy ny voninahitra ahita ny falebiazanao dia hiainany zany te ahitanao ahita ny fahagaganao eo amin'ny fiainako amen te ahitanao ivavaka arsika tompoko tompandriamanitra raitsy to la izy hatrizay ka ho mandrakizay misaotra sy makasitraka anao zahay ny amin'ny fahavelomana no menao anay ka velonay ny zahay am'ty androandroany ety mino zay fa ho amin'ny tanjonanao ny antony nanomezanao anay tombonandro avelomana ary misaotranao ihany ko fa nataonao eo apototry ny fahitalavitra zahay androany mba iain'ny feonao iain'ny teninao satria izy zavatra lehibe ho ataonao andriamanitro anisa zany fanasitranana andre ola marary fanafahana andre olona zay voakadrany devoly ary fitondrana fitahina ny fiainany tsiraray avy misaotra ry andriamanitro miasa amin'ny alalam-panomponao ianao androany amin'ny anarany jesosy kristy zanakao no anaovana ny vavaka misaotra tompo amen amaky baiboly aveatrany ary isika ao amin'ny jaonina toko fahavalo andininy fa enina amby telopolo no vakina jaonina toko fahavalo andininy fa enina amby telopolo no vakina jesosy no miteny eto hoy izy io voasoratra io koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo zany hoe raha izao jesosy le zanaka latokan'andriamanitra lay ny rano ety ambony tany no anafaka anareo na inona zavatra mamatotra anareo de ho jesosy ho afaka tokoa ianareo tena ho afaka tokoa ianareo ina moa zany tena tiako ambara amin'ny alala zay teny nataony jesosy zay teny nataony jesosy zay zany no manambara avy atrany amitsika rehetra fa jesosy no mpamonjy jesosy no mpanafaka avery ko ndray le teniny hoy izy ko raha ny zanaka no amonjy anareo ko raha ny zanaka no nafaka anareo de ho voavotsy tokoa ianareo na ianky hoe ho afaka tokoa ianareo ohatra iray ity tantarako aminareo ity arak'izay voalaza ao amarika toko fadimy andiny voalohany ka hatramin'ny dimy fiainambe folo
tantarako aminareo tantara io satria tantara manambara fa mpamonjy ary mpanafaka tokoa Jesosy. Tsy vakina moa le teny fa lava be fa niapahany am'le teny no vakiko aminareo eny atenatenany fanambarako ny tenin'Andriamanitra eny zany. Tao amin'ny tanàna iray atao hoe Gerasena de nisy lehilahy anankiray nipetrana faneratsy na ihany ko hoe nofatorany faneratsy. Tena nampalahelo be mihitsy ny momba n'io lehilahy io tam'izany fotoana zany satria le faneratsy nipetraka tao anatiny, le faneratsy namatotra azy, zany no ny fiainany, nitondra ny fiainany arak'izay tiany lay faneratsy. Arabaky teny tsy manatsafidy izy, miakavy de miakavy le lehilahy, miakavanana de miakavanana le lehilahy. Tam'izany fotoana zany nanao ezaka daholo ny olona rehetra na ny fianakaviany mba nafaka ny lehilahy io tam'izany faneratsy ny toetra tao anatiny sy namatotra ka nitondra fahoriana sy fijaliana izany fa de nialamaina. Nialamaina normal satria tsy misy olombelona mahatohatra devoly na olombelona mahatohatra faneratsy. Andeo de vakitsika ny voalaza amin'ny baiboly marika 5:1 ka hatramin'ny 7 areo tsara voasoratra. Ary tonga tena pitany ranomasina tao amin'ny tany Gerasena izy reo, zany hoe Jesosy sy ny mpianana. 2 ary no niala teo an-tsambo kely izy. Niaraka tam'izay dia nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy. Fa nitoetra tao amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nafatotra azy intsony na dia tam'gadra azy. Fa efa nafato matetika tam'gadra na ny tanana ny tongony, nefa ny gadra tam'y tanany no tapahiny ary gadra tam'y tongony no torotorony ka tsy nisy olona na folaka azy. Zany zava-nisy nanjo tam'ty lehilahy nipetrana faneratsy na hoe nogadrainy faneratsy. Akoatran'izany, le faneratsy nitoetra tao amin'ty lehilahy ity de le nambarako taminareo teo hoe nitondra nyty lehilahy ity tany am'izay tiny na miakavy hoy ao na miakavanana hoy ao, tsy nanatsafidy mihitsy izy. Mampalahelo nke riavana ny fiainan'ny olona zay azo ny faneratsy an-tanany e. Ohatra, nisy fotoana zao ty lehilahy ity de entin'ilay faneratsy makany amin'ny fasana, any no asainy mipetrapetraka, any no asainy matory na mandry. Nefa fantatsika tsara fa ny fasana de toerana natao an'ny maty fa tsy ho an'ny velona. Kanefa dia tsy afaka ninnan-da ity lehilahy ity fa tsy maintsy nipetraka teny ambony fasana na hoe natory teny amin'ny ambony fasana satria le faneratsy nefa nazy toerana tao anatiny, le faneratsy nanagadra azy no mibaiko azy arak'izay tiany. Misy fotoana indray ety le faneratsy any atapo tendrombohitra any amin'ny tapon'ny tanety ity lehilahy ity. De rehefa tonga de asainy miantsoantso, asainy mikikikika ary asainy maka vato de tetitetika tereny amin'ny vato, mandrasarasa ny ainy amin'ny vato. Marary izy am'zany, manatainy izy am'zany, fa saingy zay nambarako zay hoe tsy manatsafidy satria le faneratsy nazy toerana ao anatiny, le faneratsy mamatotra azy no tsy maintsy akeny teny, tsy maintsy akatoaviny teny. Ry mpiany malalo, tahaka zany ny zavatra misy mahazo ny olombelona rehefa nazy toerana ao anatin'ny olona ny faneratsy na ihany ko hoe rehefa namatotra ny olona ny faneratsy. Aveliko indray, tsy manatsafidy ny olona zay hitoerana faneratsy fa ny faneratsy na ny devoly no mibaiko azy hatrany hatrany arak'izay tian'le faneratsy na tian'ilay devoly. Eto moa de mitondra fanazavana aminareo fa amin'ny karazany
ny fanaratsy nahazo toerana ao anatytsika zanak'olombelona ary tsy vitsy amin'ny olona am'izao vanina n'andro misy atsika izao no itoerana zany fanaratsy zany ao anatiny na hoe fatora fanaratsy ny fiainana fa saiky tsy fantany tsy azony olona zao mantsy arakaraklay karazana fanaratsy zavatra seho le fanaratsy eo am'le olona na ny zavatra hitondrany an'le olona tsy mitovy ohatra zao le nambarako taminareo teo ny fanaratsy zay miperaka tam'ty lehilahy anankiray ity de fanahy masika tena masika mandravarava fananan'olona zay no antony natonga azy no fatorana tongony sy ny tanany fa ny fatra tamy tanany no tapatapahany ary ny fatra tamin'ny tongony no torotorono ny fanaratsy beka tam'ty lehilahy ity dia lay fanaratsy karazan'lay mahaverisaina mahaverijery na fanaratsy malasadala zany no antony natonga nyty lehilahy ity tena tsy voafe mihitsy tsy voafolaky na iza mihitsy zay zany ny karazana fanaratsy anankiray fa misy am'ire fanaratsy reny ihany ko rehefa nazo toerana ao anatin'ny olona de ina no ataony mitondra retina izy karazan'lay mpitondra retina izy tsy milasa adala tsy mahavery saina tsy mahavery sijery fa ataony marary le olona ary lay aretina entin'ny fanaratsy eo am'le olona am'izay fotoana zay de aretina sarotra sitranina na aretina hitondra le olona mandramaty mihitsy azy ny anaran'io fanaratsy io araky ny teny nataony Jesosy de antsoina hoe fanahy mahafarofy ny manavanana azy le nambarako taminareo teo ny mitondra aretina tsy aisitranina na sarotra sitranina na aretina hitondra le olona ho am'ny fahafatesana zay zany no manavanana azy zao tantarako aminareo fa maro am'ireny olona hitatsika hoe marary reny no fanahy mahafarofy no ao ambadiky le aretina misy aloha ny aretina hoe mikroba tafitra tao aminy de marary izy na hoe bakteria nahazo tamy tena de marary izy na hoe virus tonga teo aminy de marary izy fa misy tena hoe aretina avy amin'ny fanahy mahafarofy mihitsy iny aretina avy amin'ny fanahy mahafarofy iny zany tsy hainy dokotera tsabona tsy hainy dokotera sitranina tena mahavery fanambola velona ny olona ny fanasitranana azy tsabona izy tsy mety sitrana efantaniana vola be vola amkarena izy fa tsy mety sitrana ihany tatak'izay zany zavatra mitranga rehefa ny fanaratsy no ao ambadiky lay aretina rehefa ny fanahy mahafarofy no ao ambadiky lay aretina ary misy am'ireny fanahy mahafarofy reny no tsy mety miala am'le olona mihitsy raha tsy efa fogana ny arenan'le olona fogana ny fananan'le olona efa zero tanteraka zay izy vo miala am'le olona ny fanaratsy sasany azy le fanahy mahafarofy io tiako lazaina io de misy ary tsy miala mihitsy fa dia ataon'le fanahy mahafarofy entina mandramaty lay aretina zay napetrany teo am'le olona araky ny nambarako taminareo teo moa dia maro ary amy karazany ny fanaratsy mitoetra ao anatin'ny olona reny fanaratsy reny na dia samy hafa azy dia samy manana ny heriny ary samy mampiasany fahefany avokoa eo am'izay olona hitoerana na zay olona fatorana ary zay azony an-tanana de ataony mamay tokoa ataony ory ataony tena mijaly taky zany ke no nahazo an'ty lehilahy
le voalazany boky marika toko fadimy andiny voalohany ka hatramin'ny andimy faina amby folo ty ny toera fanaratsy izy no fatora fanaratsy izy de tena ory tena mijaly izy fa saingy tsy misy azony atao fa dia eo an-tanany devoly ny fiainana any isaorany efa Andriamanitra riavana malala isaorany ny tompo Andriamanitra tsy tovo fa lehibe sy tena lehibe ny fitiavany atsika zanak'olombelona tena tiany isika zanak'olombelona tena mihevitra atsika zanak'olombelona Andriamanitra tsy tovo zany no antony natonga an'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe ho famonjeko ny zanak'olombelona ho fanafako ny zanak'olombelona ary ho fitahiko ny fiainana dia omeko ny zanako latokako Jesosy Kristy no anaran'io zanako latokako io omeko io mba amonjy fanany olona tsy very omeko mba anasitrana ny olona zay marary omeko mba anafaka ny olona zay azo ny herin'ny demonia ary omeko ny zanako hoy Andriamanitra tsy to mba ho fitahina ny olombelona any ambonin'ny tany de mba ahafahan'Andriamanitra manatanteraka zay programme zay tokoa dia nalainy io zanany latokana Jesosy Kristy io natolona natao sorona teo ambony azy fijaliana nalatsadra teo ambony azy fijaliana tsy maintsy nampandalovin'Andriamanitra zay lalan'zay Jesosy mba ho tanteraka ny tanjon'Andriamanitra dia ny amonjy fanantsika olombelona ny anasitra antsika zanak'olombelona ny anafaka antsika zanak'olombelona ny tondra fiainana voatay mandritra fahavelomana eto ambony tetany ity akoatran'izay dia ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra eno ingeny voalazan'ny baiboly mikasika any amin'ny Jesosy io rehefa tonga tety ambony tany vakio soratra io asy apôstôly toko 10 andimy fahavalo amby telopolo voasoratra hoe Jesosy zay no soran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery no soran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery nahazo ositra spesialy avy any amin'Andriamanitra rainy mba andehandeha hanao soa hitondra soa antsika zanak'olombelona mba anasitrana ny marary mba anafaka ny olona rehetra na iza zay azo ny herin'ny devoly zay io teny voasoratra io Jaona voalohany akio toko 7 andimy fahavalo dia milaza ny baiboly hoe izao no nisehony zanak'Andriamanitra zao no natokavany zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly fantatr'Andriamanitra mantsy fa tsy misy olombelona maharesy fanaratsy na maharesy devoly zany Andriamanitra no manana hery voalohany ambony indrindra ataoko hoe hita ambony tetany ity aorinan'izay dia ny devoly ary ambany vo misy ny zanak'olombelona no zany de tsy maintsy nomeny Jesosy mba hafana mandravan'io asan'ny devoly io mba tonga ny zanak'olombelona ho afaka eo an-tanana devoly atao iverenantsika indray ny tantaran'ilay lehilahy tao Gerasena ny petrana fanaratsy masika be lay lehilahy tao Gerasena ka tsy nisy olona nafatotra azy ary tsy nisy olona nahafolaka azy no fatorana ny tanany mba tsy afany maneho fasiana fa de no tapatapahany hoy ny baiboly ny fatotra teo amin'ny tanany no fatorany tongony fa hoy ny baiboly no torotorony ny fatotra teo amin'ny tongony tsy nisy olona nahafolaka azy hoy ny baiboly ndray andro nandalo tao amin'ny tanàna nisy an'ity lehilahy ity Jesosy Kristy tonga tao amin'ny tanàna nisy an'ity lehilahy ity Jesosy Kristy sy ny mpianany tam'izany dia nifanena tam'ity lehilahy ity Jesosy ka rehefa nojereny Jesosy lay lehilahy de hitany hoe misy fanahy ratsy mipetraka ao anatin'ity lehilahy ity misy fanahy ratsy mamatotra ty lehilahy ity
zay mahatonga nyity lehilahy ity tatako zao no miendrika mambikana, tatako zao no fietsiny. De teo indrindra no nasehon Jesosy hoe ny ran'Andriamanitra raina izy mba anafaka ny olona azo ny herin'ny demôny ah. De ina ho ianao no nataony Jesosy Kristy ho Jesosy eo amin'ny marika 15:5 ho Jesosy rehefa namaloto vakio soratra io mandidy anao aho mivoa am'ty lehilahy ity. Rehefa ny tenan'izany Jesosy tonga de resy le devoly tsy afaka ninanda satria Jesosy lay miteny de efa voaositra tamin'ny fanahy masina sy ny hery mba hanasitrana ny marary, efa voaositra tamin'ny fanahy masina sy ny hery mba hanafaka ny olona azo ny herin'ny demôny. Fahefany avy any an-danitra no nentin'i Jesosy nandroaka le fanaratsy ka natonga le fanaratsy tsy maintsy miala. De mba fangatany le fanaratsy de hoe raha ohatra ka tsy maintsy miala am'ty lehilahy ity zahay de zao aza le fany amin'ny lavaka tsy tanolo satria tsy mbola tonga fotoana andefasana anay any fa miagavy re raha tsy maintsy avoakanao zahay ary tsy maintsy miala alefaso ao anatin'ireo kisoa be dehibe reo zay omeo lalana zay andeha hoany. De nekeny Jesosy de niditra tany anatin'ilay kisoandray lay fanaratsy avy eo. Fa lay lehilahy kosa de mbara baiboly ao amin'ny marika 15:12 fa dia ary saina izy ka dia nitafy lamba tahaka ny olona rehetra fa teo aloha izy dia nitanjaka satria ny devoly no baiko azy ho am'izay fiainana mitanjaka izay. De rain'Andriamanitra, de raina fitiavan'Andriamanitra omena voninahitra Jesosy Kristy lay ny rana mba hamonjy, lay ny rana mba hanasitrana, lay ny rana mba anafaka. Riavana malala mafisiko zany fa mpamonjy Jesosy Kristy, mpanafaka Jesosy Kristy, mpanasitrana Jesosy Kristy. Marina be mihitsy lay asin'apôstôly 2:7 hoy ao averiko fakina le teny Jesosy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery ka mandehandeha manao soa sy manasitrana ny marary ary mahafaka zay rehetra azo ny herin'ny devoly. Marina be toy zany ihany ko ny Jaona 1:7 manao hoe izao no nisehoany zanak'Andriamanitra, izao no nisehoany Jesosy tety ambony tany dia ny andrava ny asan'ny devoly. Ary ny marina be toy zany ny teny nataony Jesosy Jaona 1:7 manao hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Riavana malala inona zavatra manjoa anao am'izao fotoana zao? Inona zavatra tsapanao mampahory sy mampijaly anao am'izao fotoana zao? Dinio sy vitory sola ka devoly efa lasy toerana ao anatinao na devoly zay mamatotra anao no fototra zany olana zany zavatra ratsy mampahory sy mampijaly anao zany. Raha tena devoly matsy le izy, raha tena fanaratsy na inona vaolana arosonao, na inona izaka ataonao dia iala maina eo foana ianao. Ny teo ihany ny teo, ny teo ihany ny teo. Fa ny vaolana tsara indrindra de hoe mila miala ao anatinao reo fanaratsy reo, mila miala eo amin'ny tenanao ny famatorana sy ny fanagajany devoly. Mbola hotoizatsika ny fanazavana mikasika am'izany. Fandao aloha tsika aloha iaraka anao hira anankiray de aorina ty irana manao ity de toizako indray ny fitondrako ny afatra mikasika amin'ny fanaratsy nazo toerana anatin'ny olona sy fanaratsy mbola mamatotra ny olona maro am'izao vanenandro ty avitsika izao. Ndahoary iaraka anao hira isika. Jesosy androany ny fonay mihitsy ny fananay mihitsy ny teo tafakambana aminao de ahitanao tena izy Jesosy amin'ny tontolo fanahy satria mino a Jesosy fa araka le tonkira teo de ho sikafanao mason'ny fonay, sikafanao mason'ny fanahinay, atakaranay any sitraponao
atakaranay any tena tokony fiainanay amin'ny firaisana aminao dia hiainany atmosferany lanitra tahaka an'ireo anjely marobe eo anoloany fiandriananao zahay androany amen entoniaka atrao sy tony aoanya ny te ahitanao e le atsaranao sy ny lanitrao dia hoentinao jesosy any fanahinay ho any amin'le dimension hafa mihitsy ahita mihoatra ny hita nofo amen dia ho tafakambana aminao zahay ho tafakambana aminao ento miakatra ento miakatra sy tony aoanya minao dia ahitanao tsy ho tononkira fotsiny fa tena hiainana izany mihitsy akamama ho fanatrehanao mihitsy kanidina ahita mihoatra ny eto anta ny fanahiko ho tafakambana minao Andriamanitra ianao no Andriamanitray Andriamanitro Andriamanitro ianao manketaetanao ny fanahiko maniry anao ny nofoko hitrasandratro anao ny tanako toy ny tany may say mitady orana dia mihoatra an'izany faniriana ianao halleluja no iandrandrako anao fantatray fa tsy miafina aminao ny ao anatin'ny fonay dia indry izahay mihitsy le fanatitra jesosy mampofony eo anatrehanao amen inao lay rano velona tompony aina sy fanao eto
sotra ny tompo isika tam'izay fiarahana nanao hira izay. Hira fanaonay ao am-piangonana le hira niarantsika nanaraka teo. Aveliko vakina lay jaolina toko fahavalo andiny faina amy telopolo lay nivakina ty arialoha. Ony voasoratra. Koa raha ny zanaka no afaka anareo to afaka tokoa ianareo. Jesosy no tena zay teny zay. Dika de hoe raha izao Jesosy le zanaka natokan'Andriamanitra zay niaran'Andriamanitra hoe ty ambony tany no anafaka anareo satria marary anareo de ho afaka tokoa ianareo Jesosy. Raha zao lay zao Jesosy lay zanak'Andriamanitra niran'Andriamanitra hoe ty ambony tany no anafaka anareo satria misy devoly mamatotra ianareo de ho afaka tokoa ianareo. Porofony zany lay nanafan'Andriamanitra nanafany Jesosy an'lay lehilahy zay tao gadarena afaka izy afaka somatsara izy. Dikany azon'Andriamanitra ho afana ihany ko zany ianao androany. Ny antony matsy de zao Andriamanitra tsy miova tompoko, tsy miova lay Andriamanitra pahary efa nambarako taminareo ty arialoha. Tsy miova Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, tsy miova ny fanay masina, tsy miova ny tenin'Andriamanitra voalaza ho laty ty baiboly ity, tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona, tsy miova ny tanjon'Andriamanitra raha nomeny antsika zanak'olombelona Jesosy Kristy zanany. Tsisy miova zany rehetrarehetra zany. No zany raha tianao ny ho afaka tsy hoe ho atanany devoly intsony satria tsapanao ankehitriny fa mampahory sy mampijalanao zava-misy iainanao mandrika ankehitriny. Raha tianao ny ho sitrina amin'ny aretina satria tsapanao fa mampahory sy mampijalanao le aretina ary tsy vitan'izany fa eninao mikiky ny fanananao, mikiky ny fanananao ary angambany afaka volana vitsivitsy de ho fogana ny arenanao. Tsy teo am'izany intsony ianao. Raha tianao ny ho afaka am'ireo olana satria io olana maso anao io possible hoe fanaratsy mitoetra ao anatinao sy mamatitra anao no mitondra le olana. Raha te ho afaka ianao tompoko ary ty anana fiainana vaovao satria zany no loha hevitra zao fandarana izao de miverena amin'Andriamanitra ianao ka manompo azy. Ary manaraka zay aza misaraka am'lay Andriamanitra nahary anao mihitsy ianao. Tsy mavita teny anao riavana raha misaraka amin'Andriamanitra lay nahary anao. Tsy mavita teny arabaky teny anao. Ary ekeo Jesosy Kristy fa matoa nampidin'Andriamanitra ty ambony tany Jesosy ary nomeny antsika zanak'olombelona de satria Andriamanitra malala hoe io Jesosy zanany zay nomeny antsika io no azon'Andriamanitra atao lalana ahafahany manasitrana anao raha marary, ahafahany manafaka anao raha gadrainy devoly anao, ahafahany mitondra fitahina lehibe ho anao raha mila an'izany ianao am'izao fahavelomanao zao. Ome toerana ao anatinao Jesosy Kristy. Fanampin'izay de hoy aho hoe tapao ihany ko ny hefitrao ny hiala amy fahotana, hiala am'ireo fomba ratsy zay nahazatra anao hatram'izay. Tantarako aminareo fa io Andriamanitra io rehefa miasa izy tsy misy masakana, rehefa manao hetsika izy tsy misy matohatra. Zay no mahandriamanitra an'Andriamanitra. Fa ny antokana masakana azy tsy afaka manao na inona eo amintsika zanak'olombelona de ny fahitany fa misy ota eo aminao, misy fahotana sy fomba ratsy tsy fonao ialana eo aminao. Ahoana hoy ny faminaniana any bokin'ny Isaia toko 9:20 zao ny voalaza amin'ny andininy voalohany: indro ny tanako i Andriamanitra tsy fohy fa mavonjy. Vakio soratra io: indro ny tanako tsy fohy fa mavonjy, ny sofiko tsy landalovana fa mare. Zany hoe Andriamanitra zany de nanambara amin'ny fomba ofisialy fa manana tanana mahavoavonjy izy, manana tanana mahasitrana ny marary izy, manana tanana mahafaka antsika zanak'olombelona izy, ary nafiry ny olona mila famonjena, mila fanasitrana, mila fanafana vitany ao anatin'ny ray be maso ny manatanteraka an'izany.
ary raha mivavaka isika de fa nylobava Andriamanitra fa ny sofony tsy bada, sofony tsy mareny, tsy marenina fa na iza no miteny, na iza no miantso azy dia henony ary ainy ny manavaka ny feon'ny olona tsiraray avy isam-batan'olona. Fa izao hoy Andriamanitra, Isaia 40:22, lay fahotanareo, lay eloka ataonareo, io no mampisaraka ahy aminareo, io no mampiafy natavako aminareo ka de tsy afaka manao na inona. Andriamanitra de Andriamanitra magaga, miasa izy tsy misy masakana, mietsika izy fa tsy misy matohitra, fa io fahotana io eloka io ndray de tsy afy manoatra izy raha mahita an'izany eo amin'ny fiainanao. Zay mahatonga miteny hoe raha te ho afaka ianao akoatra lay torohevitra nomeko teo hoe miverena amin'Andriamanitra, aoka ifandray amin'Andriamanitra ray tsy saraka aminy ianao, aoka inao Jesosy, akoatra an'izany de miala amin'ny fahotana, miala am'ireo zavatra ratsy na reo fomba ratsy miainanao hatram'izay. Ho hitanao ry havana fa anio de anio ihany, ao anatin'izao fitoriko ny tenin'Andriamanitra izao ihany, na ao anatin'ny vavaka zay ataoko anao zao ihany, de isy herin'Andriamanitra entefany aminao any ka monjy ny fanahinao, anasitrana anao, anafaka anao mikatra ny devoly ary hitondra fitahina mahafinaritra ny fiainanao manokana izany. Manasanao ho am'izany ao. Fanampy izany, raha akaiky moa no misy anareo hoe eto Antananarivo na manodidina ny tanàna Antananarivo, de hoy aho hoe manasanareo atoboko, tongava mamonjy ny fampom-pivavahana zay ataonay fiangonana Refy Androndrakely. Tena fahasoavana lehibe ho anareo ny amonjena zavatoam-pivavahana izany. Ny fiangonana Refy misy anay dia ao Androndra no misy azy, ao Androndrakely, zay ny afantaran'olona azy, tsy lavitry ny Akadim-bahoaka ary tsy lavitry ny Ambotsoa na Mpamantanana ihany ko. Ka de tongava ianareo isaky ny alahady miditra amin'ny 9 ora maraina, miditra amin'ny 7 ora maraina, miditra amin'ny 10 ora maraina, miditra amin'ny 12 ora atoandro ary miditra amin'ny 2 ora tolakandro ny fampom-pivavahana zay ataonay. Ka zay mety aminao tompoko no vonjenao am'ireo fotoana ireo. Ary mampahiranareo ary aho hoe vao miala any tokantrano anao ka ho avy de fa manana etaeta sy finoana hoe ahita n'Andriamanitra miasa, satria maro be am'ireo olona vao miditra ny vavahady fotsiny izy de fa henony hoe misy kasik'Andriamanitra ny fiainany. Vao tafiditra ao anatin'ilay toeram-pivavahana izy de fa tsapany avy hatrany le herin'Andriamanitra miasa ary tsy magaga raha ohatra ka ao anatin'ilay fampom-pivavahana de fa misy olona mahatsapa fanafahana sady, misy olona mahatsapa fanatrana sady, misy olona mahatsapa famonjena sady, misy olona mahatsapa fifaliana sy fiadanana mitoetra ao anatin'ny sady. Inoko fa tsy diso anjara am'izany ianao. Zay no antony mahatonga hoe tongava tompoko, tongava, misokatra ho anao izahay, misokatra ho anao ny varavarany trano fiangonana, ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra ireriany. Fa mialoha tena amaranako ny hafatra de mbola tiako amafisina amitsika fa tena mafy be ny fiainana nazahoany devoly toerana ao anaty, na hoe afaka namatotra an'le olona le fanaratsy. Tena mafy be ny fiainana ahatrehana am'izany satria tena arabaky teny le fanaratsy mipetraka ao anaty sy mamatra le olona, izy mihitsy no manao sitrapony eo am'le olona, manao zay tiana atao eo am'le olona. Taka ty lehilahy anankiray ty moa zao le nitantarako taminareo teny am-boalohany, marika 15, ditanareo tsara zao fa eo amin'ny marika 15 ety devoly makany amin'ny fasany izy de mandeha any mipetraka de mipetraka any matory de any de matory any, ety makany an-tapitenimbohitra, any tapitenety de asainy miantsoantso, asainy minananana de tsy maintsy miantsoantso, tsy maintsy minananana, asainy makavato tetetika ny teneny amin'ny vato, mandrasarasa ny ainy amin'ny vato de tsy maintsy manaiky, satria zay le fiainana nazahoany devoly toerana. Ary na inona karazana le devoly tafiditra ao anatin'ny olona dia tsy misy mitondra fiadanany reny na ray azy, fa ny mampahory sy ny
mampijaly zany no tena ataony. Tsaroko zao a misy lehilahy anankiray vavaka ao aminay izy am'izao fotoana zao. Io lehilahy io a de nipetrana faneratsy na ny fatorany faneratsy. De tena ory sy mijaly mihitsy izy tam'zany, ary ny ankohonany fa de manjanany de ory sy mijaly takazy. Tsy mihetsika mihitsy izy ao an-trano, misy seza zay eo de apetraka ambony seza izy, de eo izy tsy mihetsika eo mandraparivo ny andro. Rehefa alina ny andro de bataina izy makeny ambony farafara matory, zay izy vao tonga eny ambony farafara. Omena sakafo izy na mena rano sotroina dia zara fa sakafo rosotro tafiditra ambavany de mijanona izy. Zara fa misy rano rosotro tafiditra ambavany de mijanona izy. Takizany foana fiainana, tsy miteny izy, tsy mivolana izy fa eo. De tena ory, de tena mijaly. Tsy hita mivady aman-jana mihitsy atao hoe ahoana no atao am'ty raim-pianakaviana ity, atao ao ny dada. Efa natao daholo ny ezaka rehetra tam'izany fotoana zany mba hitsaboana azy fa tsy sitrana mihitsy izy. De ndray andro de somary troatra nanao baikimona zay izy. De azon'le fianakaviana ihany tika le baikimona hoe mila mpivavaka izy. De tonga tao ny ekipanay roa vavy tonga tao an-trano misy azy ireo. De nitoroteny tam'le fianakaviana. De mivavaka ho an'ilay lehilahy nametra tana taminy. De nitsodrano ho azy de lasa nandeha. Vao lasa reto roa vavy reto, akorany sa magaga ry havana, fa avy hatrany dia afaka niteny le olona. Afaka niresaka le olona, de afaka sakafo le olona, afaka sotrany le olona. De rehefa nantaninay moa izy za zao no anisany resaka taminy nantany azy hoe fa inona tena nahazo anao tam'ireny fotoana ireny. De tsarony, tena tsarony daholo zavatra nanjo azy fa tsy afaka manoatra izy. Zao ny tantarainy, nisy ozy izy biby lava be, namatotra mivatako ray matoly miaraka amy tanako. De ny tongotra ihany koa fatoran'le biby lava ngeza be. De zay mahatonga aho izy tsy afaka mamindra. Forcenareo aho izy mba anetsika tongotra fa de tsy afaka mihetsika satria mafy be le famatorana le biby lava eo amy tongotro. De takizany iny koa eo amy vatako. De tam'ire fotoana reny ianareo izy izy mame sakafo aho. De inana ozy izy fa saingy mahita olona ozy izy a tondra lefona. Karazana mpivady izy reo olondreo fidiriko azy tondra lefona. De mandrao anao tandre mihinan-kanina betsaka eo a, tandre misotro rano betsaka eo a. De matahotra ozy izy a, de tsy masa mihinana na de fahananareo azy. De mahita biby eo ozy izy a, takandreny biby reny, takandragidro fijeriko azy. Manana ratsana lava be de ratsana roa lava be. Ka raha hita fa bebe sakafo aniko izy izy, de ampidiriny any ny tanany, ampidiriny any ny ambavako tany, de loarany avao ambavako le sakafo zay nohaniko. De ohatr'izany foana ny ainako. De misy fotoana ozy izy fa miala ny famatorana ny tongotra de hoentiny makany fasana ozy izy. De zay no mahatonga anareo tsy mahita fa maraina ny andro eny fasana indray aho no mipetraka eny aho no matory. Tsaroko daholo rehetrarehetreny fa tena resy aho ozy izy a, de tsy maintsy manaraka ny baikon'zareo fa rajany maty aho, rajany efa maty. Fa rehefa voaroka le devoly ka niala tao anatiny, niala famatorana, dia indro fa tsy afaka naonao na inona iny intsony le devoly. Ary saina le lehilahy, salama le lehilahy, musicien ao am-piangonana misy anay izy a, am'izao tsika miteny zao. Sitrana somatsara. Izy ananasitrana azy, ny fiverenana tamin'Andriamanitra, ny fiverenana tam'i Jesosy Kristy, ny fandraisana Jesosy Kristy, aveo narana vavaka fanafana nataonay ho azy. Zay mahatonga anay tompoko manasa anareo ho tonga fa fahasoavana ho anareo ny fatokavana sy ny famonjena azany fotoam-pivavahana izany ka. Ny dera sy ny aja ary ny voninatrany de atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanay masina. Ka de samy
ho tain'Andriamanitra avokoa ane sika rehetra tompoko ary manantena ny fatokavanareo. Raha lavitra be moa misy anareo de afaka mandefa SMS aty amiko anareo fa io voasoratra io numéron'ny telefônina afanareo mifandray amiko na miantso amin'ny vantana ianareo. De zao azy a melohany tena isarantsika de aloha ivavako anareo a satria zay ny efa nandrasanareo hoe hovojena ianareo amin'ny alala vavaka, hoe hositranina ianareo amin'ny alala vavaka, hoe ho afahana ianareo amin'ny alala vavaka ary ho taina ihany keo ianareo amin'ny alala vavaka. Raha mety apitra fonao tananao na mandoly mihitsy ianao fa isy herin'Andriamanitra iantefany aminao any tompoko ivavakintsika. Raha ny malala, raha ny zay ny an-danitra omena voninahitra ianao anio ampitso ary mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mamindra-fo amin'ny olona rehetra ianao, mamindra-fo amin'ny tsiralay avy ianao, ary amin'ny anaran'i Jesosy sitrariko ny marary, esoriko gadrany devoly, vonjeko ny olona tsiralay avy, fa ana ny olana ny herina demony resa amin'ny anaran'i Jesosy, ary tsofoko rano ho amin'ny fiadanana, ho amin'ny fitahinany ny tsiraray avy. Misaotra Andriamanitra de raina mandrakizay ny anaranao. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Amen. Zay zany tompoko de mametraka ny mandram-piona manao veloma manaraka andray tompoko samy tain'Andriamanitra avokoa sika rehetra amin'ny totoana diavitsika ety.